Hetsika iray lehibe ho fanohanana sy fanomezana sehatra ho an'ny mpamokatra ronono eto Madagasikara ary ihany koa hanandratana avo ny vokatra vita eto an-toerana indrindra fa ny frômazy ny foaraben'ny frômazy eto afovoantany andiany faharoa. Mampiavaka an'ity hetsika ity moa araka an'izay hoe foire au fromage des autres terres izay dia tsy ahitana afa-tsy fromage daholo ny ao anatiny, izany hoe tsy miala thème ny mpikarakara dia ankoatran'izay nefa misy ny divay izay tsy afa-miala ny fromage accompagnement dia tsy misy afa-tsy divay sy fromage izany ao nefa tsy mibahana be koa nefa le divay fa anankiroa ihany zareo no ao. Ny fiompiana dia anisan'ny fanohitra iray lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mametraka ny fiompiana eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Ny sehampiariana ronono moa izany izay vokatry ny fiompiana dia anisan'ny zava-dehibe tokoa ho an'ny toe-karem-pirenena ka ny ministera izany dia mametraka ho vaindohan-draharaha ny fampiroboroboana izy io araka ny voalazana Andriamatoa minisitra ombeny dia mitovy lenta sy mitovy lanja tanteraka ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ka izay indrindra izany no mahatonga ny ministera ny fambolena sy fiompiana mijoro eto miaraka amin'ny mpikarakara sy ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny fanodinana ny ronono ho lasa fromage na yaourt sy ny vokatra hafa mba ho fanohanana izy ireo sy fanomezana ihany koa ny fahavononan'ny ministera amin'ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana mba ampiroboroboana ny famokarana sy ampiroboroboana ihany koa ny hatsaran'ny vokatra ka ahafahana mitrandraka ny tsena anatiny sy ny tsena ivelany rehefa tratra izay kalitao tsara izay. Ny raha mahita moa izany fa efa tena nisy ezaka lehibe mihitsy eo amin'ny sehatry ny kalitao ny vokatry ny ronono eto Madagasikara indrindra fa ny fromage kanefa na izany aza dia mbola azo atao foana ny manatsara na eo amin'ny resaka famokarana izany na eo amin'ny resaka kalitaon'ny vokatra. Anisan'ny nandray anjara mavitrika tamin'izany hetsika izany ny Nova Milk. Fanjariana sakafo izany no tena tanjona hoe nanaovana ny zavatra marina fa io ny resaka business amin'ny resaka hoe varotra ny ronono dia sakafo mahavelona ary tena sakafo feno hatramin'ny fahakelezana manam-pahalehibe satria na hatramin'ny fahanterana aza dia misotro ronono dikan'izay tokony amafisina ny famokarana ronono eto Madagasikara sy ny fanaovana karazana sakafo avy amin'ny ronono mba hahatonga izay fafenoana ara-sakafo izay fosarika mihitsy rehefa be lehibe nefa mihinana ny ronono. Ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy dia mitana toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ary mitondra anjara biriky lehibe amin'ny fanjarian-tsakafo sy ny ari-karena eto Madagasikara.